zavatra mety miseho any tokantrano any ity fa mety tsy vakin'ny olona saina kanefa zavatra tena hoe anisany mampalahelo dia ny pervertisme amin'ny zanaka vavy. Misy koa moa zany pervertisme amin'ny zanaka lahy. Zavatra ataontsika eto androany moa zany dia hiresaka momba n'ilay mpanakanto izay nanolana ny zanany tsy dia hiditra lala amin'ny fiainantsika fa ampita hafatra antsika zany androany. Hitanareo be da be ny tanora na vehivavy eo na lehilahy tratra ny pervertisme ny ray aman-dreny, inceste moa zany fomba fitenenana anazy, zany hoe le dada na le reny tsy voatery ny lehilahy rery fa ny vehivavy koa misy manana mentalité ohatr'izay, manolana ny zanany, ny fanolanana zareo miatomboka hatraty amin'ny vava. Tadideo fa ny zanakanao dia tsy tokony horohanao amin'ny vava aloha voalohany indrindra. Ny antony dia tsotra kely satria ny vavantsika ray aman-dreny dia mety misy mikroba tsy tokony ho zaraintsika amin'ny zanakatsika, fa tsy vitan'izay fa ny vava zareo rehefa manoroka ny vadinao ianao dia amin'ny vavanao ianao manoroka anazy. Dia ny ankizy raha ohatra ka horohanao amin'ny vava dia marika ny fitiavana iny ho anazy. Dia raha ohatra hisendra olona pervers, izany hoe lehilahy na vehivavy mpanolana manoroka anazy amin'ny vava, dia tsy ho fantany hoe azo atao izao na tsy azo atao. Hitanareo dia aloha zany izay zavatra izay tena tsara ho fantatra izay fa be da be ny manakena anahy eto hoe nenany zanako roko amin'ny vava nga zanakanao, azonao atao izay. Fa tadidio tsara fa izay zavatra ataonao amin'ny zanakanao izay ianao no ray aman-dreny azonao atao aminazy ilay izy, ny fieritreretanao anazy, fa ny olona rehetrarehetra dia anao andray anazy dia eritreretiny hoe fitiavana ny anaovan'ny eritreretan'ilay zaza anazy, fa tsy ho fantany mihitsy hoe fanolanana. Izay zany azadiny. Ny fanorohana amin'ny vava zany zareo mila atsahatra satria raha ohatra tianao ho fantatry ny zanakanao hoe fitiavana ihany, olona ny mpivady ihany no afaka mifanoroka amin'ny molotra, dia izay ny mesazy voalohany aloha avy ety amiko. Coucou kizokinay, coucou Andrea Cécile, merci ma chérie, miasa ndry, coucou Narindra Mandimbiny aina, coucou Tsiryvola, zadiny tapoté tapoté eo amin'ny live andefasana cœur. Tanareo tapoténareo trao fotsiny ny live-tsika dia mahazo cœur be da be izy amin'izay. Deuxième chose, ny zanakanao mila fadinao koa ny mampiatrantrano zanak'olona aloha dia zao antranonao raha ohatra ka ny zanakanao fa misy fihetsika hafahafa. Mila tandremana zany iny satria raha ohatra ny zanakanao mahita zavatra ataonao ka eritreretiny azo atao izao, zany hoe ny intimiténareo mivady zany rehefa misy intimiténareo mila katona ny trano, mila hoe rehefa matory ny ankizy vao manao an'izany fa tsy hoe amin'ny fotoana atoandro be ngaingaina iny ngaro manao anazy dia hitany zaza, satria ny andraisan'ny zaza anazy mbola zaza eto tanareo ito hiakatra ny resaka antsika. Ny andraisan'ny zaza anazy dia azony atao amin'ny olona hafa iny dia ny zanakanao mety anao an'iny acte sexuel iny amin'ny zanak'olona hafa dia izay ianao voavoa, satria mety ny zanakanao mety miviole ohatra na manery zanak'olona na hikitika ny intimité ny zanak'olona. Mila tandremana zay. Tsy henoko kizy izay vaovao izay tany madava hoe le mpanakanto iny, mpanakanto izy anarany iny teo tsy haiko, sorato ny anarany fa na ny teny anarany ary mahasosotra anazy satria olona tsy manjary. Fahatelo manaraka an'izay vita soa ny alina kia dia fahatelo manaraka an'izay ny zanakanao dia mila ampahafantarinao hoe tsy azo atao ny mipetraka eny ampofoan'ny olona, même na hoe dadabe na dadatoa na nenitoa, tsy azo atao. Tena mila fadina izay zavatra izay satria plus ny zanakanao manao an'iny acte iny lasa miatasé amin'ilay olona ilay zanakanao, dia rehefa tonga amin'izay ny fanolanana dia tsy fantatry ny zanakanao hoe azon'ity olona ty atao ve izao zavatra izao. En plus misy moa ny olon-dehibe pervers manambaka ilay zaza izy miteny hoe
tsy azo tenentenaina fa raha vao tenenina amin'olona zao dia nao bedy afindrana any amin'ny zaza ilay fahadisoana. Dia any zany izay zavatra anaky telo izay mila lanjalanjaintsika, mila fantarintsika hoe ny zanakatsika na vehivavy kely io na lehilahy tadidio fa ny lehilahy kely no tena tratra ny pervertisme amin'izao mahatonga an'ireny ankizilahy lasa misy trouble de sexualité izy aty aoriana satria efa voakitikitika avy any ve ny lava-bodiny ohatrany dia mahita tanareo tsy ho lasa lavitra no resaka antsika. Dia asa dino tapo teny live dia kokoa teny karana, kokoa raha sendra farany aina, kokoa dia tonga soa daholo dia alefantsika amin'izay ny resaka ny olona resantsika eto zany dia mpanakanto izy io ny findramonina any Madagasikara. Malaza be izy ny olona rehetrarehetra tia anazy tamin'izy taty. Tsy haiko na mpihirana inona moa izy iny aloha fa tsy dia azoko tsara mihitsy hoe mbola tsy nahita anazy hatramina mpihirana azy. Faharoa manaraka an'izay araky ny sorsana vaovao heno eto amin'ilay tambazotra moa zany fa tsika koa tsy mahafantatra ny zavatra misy mananjanaka roa vavy izy dia efa voaolana ny foana ireo zanandreo na tonga ny fisarahana tamin'ny vady voalohany gasy akineny gasy ilay mpanakanto. Tsy haiko na mpihirany kayamba ve fa ohatra ny braona be ilay razoko fa tsy dia haiko tsara fa ho anareo izay mahafantatra eo afaka manoratra. Dia zareo zany mpiteny zava-maneno sy ny sisa. Dia ny findrany Madagasikara izy. Dia ny zanany vavy zany tratran'ny pervertisme, tratran'ny fanolanana aranofo, herisetra aranofo ao an-tokantrano. Dia rehefa tratran'ilay herisetra aranofo ilay zanany roa vavy dia na tonga disadisan'izy roa vavy dia niady izy vavy zany dia simba tanteraka zany ny fianakaviana. Fahatelo manaraka an'izay ny zanany vavy dia eritreretiny fa anazy. Marina fa tsika rehefa miteraka dia atsika ny zanantsika fa tsy fitaovana atsika ny zanantsika. Ny zanakatsika io tsy mba nangataka hoe aterao dada na aterao aneny. Tsika ny responsable anazy fa tsy objet ny zaza. Zay aza dino zay. Ny zanaka zany tsy kopy akory na seza na fandriana dia izay tianao anaovana anazy fa fanahy manam-panahy ilay olombelona. Ny olombelona manam-panahy na ny biby ara manana ny maha izy azy dia vao maika ve ny olombelona. Tena grave ilay tantara. Dia ny ankizy zareo ny zanaka ao an-tokantrano indraindray mieritreritra izy hoe satria hitanareo ny lavage de cerveau rehefa trendra ny pervers narcissique ny lavage de cerveau ataon'ilay dadany anazy ao an-tokantrano efa tsy fantatsika iny fa le zaza voolana efa na dia efa lehibe ary dia voolana rehefa nanana olontiana amin'izay ilay zanany tratrany dia sady vitany hoe na olany no tombony antsy ny mavevavy anazy tombony antsy voolana ny zany aloha ny violeny moa zany fomba itenenantsika anazy dia avy eo nangalany antsy dia tombotombony antsy ny mavevavy anazy. Eritreretinareo amin'izay ny mahadala n'ilay dada zany ilay ray tena hoe ho anazy zany ny olotra zany sady tsy mendrika natao hoe ray tsy mendrika ny teraka tsy mendrika ny ovelona satria manimba tsy vitany hoe manimba ny zanaka anao no mamono olona efa misy problème psychiatrique tena hoe faran'izay enjana ao anatiny ao. Dia iny moa zany atsika tsy handeha tora-bato aloha zany eto fa ny resaka kely tsika hoe inona ny mety mahatonga ny olona anankiray manao fihetsika ohatr'izay. Dia za aloha ny fanolanana io dia mety efa avy any amin'ny ray aman-dreny tany aloha tany. Izany hoe ny olona manolana azadino olona voaolana izy taloha. Olona nisy nanolana na olona nisy nikitikitika nanao pervertisme taminazy ny olona hafa dia averiny amin'ny olona hafa. Traumatisme reny zany. Zay zany azadino zay. Surtout raha lehilahy. Ny lehilahy mantsy tena manana toetra tsy mitovy amintsika vehivavy. Tsika vehivavy mbola manana sentiment fa ny lehilahy tena tsy manana an'izany zareo fa rehefa sendra
voolana izy dia afindrany amin'ny olona hafa ilay izy. Zay azadino zay. Tena marina tokoa ve ity resaka ity dia miriaresy mbola tsisy laloa mipetraka sy izany. Eo mihitsika ki Robertina. Coucou Ndry Liva, hitako Ndry, bisous ma chérie, bonne année, bonne santé. Dia sady bon anniversaire, anniversaire ndrika eto tsy vao vetivety. Dia akoatran'iny ny zanaka vavy rehefa voolana ny rainy ka tsy mahasahy miteny zay satria misy menasy ao anatiny ao, misy menasy be da be. Le zaza mety mieritreritra amin'ny sentiment hoe raha ohatra mitory ny data koa zany dia tsy manana ray intsony nefa sady tsy manana reny ohatrany raha izany amelona anahy. Tanareo misy sentiment de culpabilité zany amin'ilay zanaka vavy. Ho anahy zany ny olona manome tsiny an'ilay zanany vavy koa aloha dia meko tsiny satria ny olona rehefa tratra ny menace psychologique, rehefa tratra ny ino moa zany ny fomba itenenantsika anazy tsika zany rehefa misy olona manao acte pervertisme amintsika dia tadidio fa zay olona zay iny olona iny no olona victime fa tsy le olona manao menace. Zay ko nazonareo ny tiako tanainy. Kokoa neninay tonga tsy ho daholo sady mitapote mandefa cœur kitinareo ny écran, mandefa cœur nareo. Tsika tsy ohatran'ny any amin'ny TikTok mangataka rose na zavatra ohatr'izany fa tsika mangataka cœur fotsiny angatatsika dia efa vita zay. Dia sady voan'ny chérie any ho azy zareo. Dia mialatsiny dia le zanany vavy zany amin'izao entre la vie et la mort. Dia za aloha iny affaire familiale iny fa ny tiako tanaina hoe ao amin'ny tanitsika ao misy olona be da be ankizy be da be voolana tsy mba misy miahy misy ny mpiasa ohatra ny bevoka ny patron izy, misy ny ray kely manolana ny zanaky ny vadiny. Ny vehivavy tsy mahasahy miteny satria matahotra hoe raha vao miteny dia tsisy amelona intsony. Dia tadidio tsara fa ny zanakanao anie ny hafaranao izay zavatra izay azadiny. Matoa-tsika miteraka dia ny zanakatsika ny hafarantsika. Zay ny antony terahantsika. Misy misafidy ny tsy miteraka satria mahita hoe ny fahazazany tamin'izy mbola kely misy torture. Iny koa adidiny ho anazy manokana iny. Fa matoa ianao miteraka dia ho an'ny zanakanao. Fa ny zanakanao anaovanao acte abibinao ohatran'izany amiko dia efa tena hoe olona misy tena hoe ny ado mihitsy zany misy tsy manjary. Ary izay koa ny tiako tanaina anareo hoe tsara ilaina ny mamoaka ny alahelo, ny atezerana de temps en temps rehefa misy zavatra matezitra dia mba miresaka amin'olona professionnel fa tsy mandeha mitazona ny alahelo anatin'ny fo satria rehefa mipoaka ny atezerana io zareo dia mampanao foana. Zay zao nahatonga ny tirangaty mamono ny zanany manolana ny zanany. Ary zavatra efa fataony moa le izy dia vao maika zay zany punition ho anazy. Isaky ny maditra zany ny zanany dia vetavetaina ao an-trano ao. Tsy haintsika intsony moa zany zavatra hafa ataony ao ambadika ao fa mampalahelo le izy. Ho anazy le izy mampalahelo. Dia akoatran'iny zavatra iny ny fanjakana ao Madagasikara efa nanapa-kevitra hoe zay olona manolana ny zanany dia voan'ny castration. Castration moa zany fanapahana ny fandehany, asiana produit chimique ao dia tsy mienjana intsony. Ho anahy zany ny olona mpanolana ohatran'ny olona mamono olona ihany satria mandra-pahafatiny ny olona voolana anao iny dia io olona io olona miaina ny fanolanana io dia miverimberina anatin'ny fony sy ny sainy foana ny zavatra iny. Ho anahy reny olona reny tsy mendrika ny olombelona satria manimba sady manimba ny ado, manimba ny aveniran'olona anankiray, manimba tena hoe manapotika. Dia misy tantara kely anankiray ty tantara tena misy tanareo ohatra ny tany Belzika misy ankizy vavy anaky roa nanjavona. Tantara tena nalaza be ty nanjavona zareo dia tanatiny teo amin'ny 12 taona zareo tsy hita faty, tsy hita velona. Dia trahatra amin'izay ny olana ny kidnapean-jareo
olona mpanolana koa ny olona ny kidnapin-jareo dia le izy moa zany tantara tena marina sady manana preuve satria misy namako voisinan'le vehivavy dia le vehivavy io voaolana hatramin'ny âge de 12 ans jusqu'am'izay 18 ans zay dia ny fanjakana belge miaro an'ilay vehivavy tsy mahazo miasa tsony izy tsy mahazo hitanareo zany izy arova ny lalàna ny fanjakana ny miahy anazy ny vola iainany mandra-pahafaty ny fanjakana ny miantoka anazy hitanareo zany ny firenentsika zany tena hoe tsy haiko misy vola ny Madagasikara zareo misy vola fa ny vola tsy hita hoe aiza ny vola lasa any amin'ny lalana ho an'ny mpitondra ohatra na ho an'ny aposin'ny mpitondra fanjakana fa tsy hanaovana investitura ho an'ny mponina raha tianao hanana firenena matanjaka ny firenenao dia ny mponina aloha ny mila arovana voalohany lasa resaka politika indray moa iny zany fa tiako tanainareo zany hoe le olona voaolana ty natonga anany resaka le izy hoe mampalahelo le acte dia aoka isika tsy tora-bato ny zaza voaolana enina dia efa 21 ans ohatra le vehivavy dia 21 ans zany efa consentant zany efa nanaiky tady tsy fantatra anao ny ao ambadiky n'inona mety mbola kely izy dia efa voaolana foana dia tsy hainy tsony manavaka hoe azoko atao izao na tsy azoko atao hitanareo misy ny emprise amin'ny olona pervers amintsika indraindray tsika manana voan'ny emprise zany hoe lasa objet an'le olona tsika dia izay tian'le olona anaovan'le olona tsika zay zavatra zay azadino zay zareo dia akory aby aloha makasitraka anareo rehetrarehetra kokoa fanjaniaina koniry fanahy tena mampalahelo dia mampalahelo anankiray koa dia ty raha ohatra ianao mahita olona manolana ny zanany na manolana fotsiny manao violence sexuelle moa zany anaran'izany ka ianao tsy miteny mandeha midénoncer an'izany dia efa mitovy amin'ilay olona mpanolana koa ny ianao zany amin'izany imagineo fa tsika manandray aman-dreny mananjanaka tsika fa marina hoe ny afera tokantranon'olona tsy tokony hidirana fa raha ohatra ianao nafantatra satria hitako amina sita anankiray hoe be da be ny olona efa natsikaritra an'izay natsikaritra ianao misy soupçon dia tokony mitory tokony miteny satria io olona io taloha mipetraka taty andafy avy eo niverina mipody any Madagasikara tokony mitory ianao fa tsy tokony mijanona mangina amin'izao raha vao mahita fotsiny nareo hoe olona anankiray fantatra nareo hoe ty zaza ty misy zavatra tsy normal amin'ny fihetsiny dia mitory nareo fa aza miandry amin'izao marina fa lasa témoin ianao amin'izay fa azonao atao koa manao témoin anonyme zareo zay azadino zay ary azonao atao tsara koa ny manontany an'ilay zaza hoe inona ny zavatra miseho atokantranonareo ao ianao ohatra ny hitako hafahafa misy anendry ankizy tsy mahasamiteny izy fa tazominy rery ao malasa adalana zany zareo voaolana ny rainy zany malasa adala zany imagineo nareo ane le izy dia zay ny live-tsika androany tsetsatsiaritra izy ty filazana fotsiny hoe tandremo ny manoroka ny zanaka nareo mivava ny vadinareo raha vady kelinareo le izy dia nareo ny responsable anazy fa tsy ny vady kelinareo zay azadino na dia ataontsika hoe dada keliny io tianazy io oui mety tianazy io fa tsy hainao na olona misy favoazana ara-tsaina le olona mety anao acte sexuel amin'ny zanakanao dia tsy ho fantatra anao zay efa tara loatra ianao vao fantatra an'izay kokoa ny site kokoa l'Antonirina Mara bisous ma chérie dia azadino koa hoe aza miandro hoe efa sendra mamono sy misy eritreritra satria le rangahy ty zao matoy izy nasana no mikantsy ny zanany efa zavatra efa fataony efa menasy an'ilay zanany foana izy hoe raha vao manao sipe eo ianao dia ataoko malala ny anarako fa le izy tsy vitany hoe sady tsy vitany hoe mivinono ny zanany no voaolany koa ary ny tena ny zavatra henoko moa zany dia hoe ny filmeny bon efa olona adala ane zany amiko hoe adala tena hoe
na ny fonja moa zany tsy mendrika anazy fa any amin'ny hôpitaly psikiatrika fa na dia ho any amin'ny hôpitaly psikiatrika ilay olona tsy ho sitrana intsony satria olona misy fahavoazana hoe fahavoazana hatray. Après raha ohatra izy miresaka amina dokotera spesialista ny ara-tsaina mety ho fantatry ny dokotera ihany ny hoe avy aiza ny avian'ilay fanolanana. Dia izay no tsetsatsetsika tsy aritra kelitsika eto androany fadiana ny manorika ny zaza, fadiana koa tia mampiatranotrano zanaka any an-tranon'olona miara-matory amin'ny olona tsy fantatra ty tena fady iny. Any amintsika manko iny tsika marina hoe ny trano kely dia rehefa tonga any amin'ny olona dia ampatoriana any amin'ny chambre n'ilay zanak'ilay olona ny zanakanao. Fadiana iny zareo, arovo ny zanakareo ary aza misalasala mihitsy ny ao an-tokantrano mbola kely ny ankizy dia fampianarina hoe zao ny zavatra tsy azon'olona atao aminao, ny mikitika ny vavanao, ny mitsapa ny nononao, ny mitsapa ny mavevavy anao, ny mikitika ny lavabotinao. Ohatra fotsiny hoe raha ohatra ka hoe ny zanakanao manomboka mianatra misasa ohatra satria misy koa manko ny zaza mbola zazamena dia efa voaolana hoe mianatra misasa ny zanakanao dia mila pahalalanao anazy hoe rehefa mandro amin'ny dozy dia ianao no manasa ny ty atoronao anazy amin'ny tanana hoe ohatr'izao ny fomba fanaovanao anazy na ianao moa zany ny tsy araka mandro aminazy fa atoronao anazy ny akita hoe ohatr'izao ny fomba ataonao dia miteny anareo rehefa ampianarinao an'izay ny zanakanao mbola kely dia afantatra izy hoe raha vao misy olona hafa mikitika ny toerana iny dia ianao ny tadiaviny voalohany. Izay aza adino izay. Ny anazy zany dia izay ny fomba ampianarako ny zanako ampahalalako anazy hoe ity tsy azo atao na même na samy prêt-à-po ary satria koa misy koa ny prêt-à-po amin'ny fanolana zavatra misy zany fa tsy tenenintsika eto amin'ny tsy tenenintsika. Ohatra hoe ny zokolà manolana ny zandry faravavy tanareo mety misy zany na ny zokovavy manolana ny zandrilahy tanareo mety misy daholo zany. Dia iny zavatra iny mila ampahalalanao zanakanao zany mbola kely ny eny na imama raha ohatra ny ohatra na moa zany ny atao tokantrano misy zavatra teneniko ny vadiko hoe tia ihany manao anazy, tia ianao no manao anazy. Azonareo plus nareo manao an'izay dia ho hitanareo fa ilamina ny tokantranonareo, ilamina ny fiainan-janakanareo. Any ampianarana koa ny zanakanareo mila ampianaranareo hoe tsy misy mahazo mikitikitika ny toerana partie intime any vava na ny malelahy na ny lavabody ohatra na ny mavevavy. Fadiana mila fantan'izay tsisy afaka manao an'izay akty izay même na dia ataontsika fotsiny koa indraindray koa ny ankizy manao tosy pipi moa zany hoe mifampitaingitaingina be da be ny ankizy manao an'izany fa mila ampahalalanao ny zanakanao zany izay hoe mbola kely ny zanakanao dia efa fantany ity zavatra ity azo atao, ity tsy azo atao. Dia misaotra anareo rehetrarehetra, merci mandefa cœur.